io ny anarany Jesosy Kristy tompo avy a Nazareta no irabaiko anareo rehetra zay manaraka ary miainy koa ny fandarana azo antoka fa navotanao amin'ny Kristy Jesosy zay endreketako ny mpitandrina sy lofonirina Ramboarsona ary de matoky aho fa nifahasam'Andriamanitra amintsika rehetrarehetra satria moa ny teny Andriamanitra no dinihana azahoaina de ivavako tsika sotranao zahay Andriamanitra mifahasaonao sy fandramponao fa taterisiko fotoan'izao de misotranao fa ianao no miasa manamara ny teninao de ankalazaina ianao mena voninahitra am'izay ataonao rehetra satria fahasaovana am'izay na iampinoana ho anao ny dery ho anao ny sotra ny voninahitra Andriamanitra minaran'i Jesosy Tompo sotra Andriamanitra amen alleluia Andriamanitra de tsy mba manavaka an'izan'iza fa Jesosy mihitsy ny teny tsy zay rehetra manao amiko hoe tompoko no hitra fanjakany lanitra fa zay manao ny sitrapony ndraiky zany an-danitra zaro tsara eo tsy rehetra mivavaka rehetra mantsin'Andriamanitra na mino an' Jesosy ary efa nyteny an'izay de mbola nitoiza ny teny araky le voalaza ao Mateo toko fito andiny raiky amby roapolo hatramin'ny telo amby roapolo maro am'izany andro zany no amiko hoe tompoko tsy efa naminany tamin'ny anaranao va zahay tsy efa namoaka 2 minutes tamin'ny anaranao va zahay tsy efa nanao asa lehibe tamin'ny anaranao va zahay reo olo zao zany de metehitra am'le fagagana efa nampiasa anaran'i Jesosy ny zavatra miseho fa manandemony aho kanefa nampatahotra ary mampalahelo hoy Jesosy hoe tsy fantatro akory ianareo hatriraitra zay mila amiko ianareo mpanao meloko matoa Jesosy ny teny tamin'ny voalohany eo ny Mateo toko fa 7:1 tsy rehetra manao amiko hoe tompotompo fa zay manao ny sitrapony ndraiky san-danitra tokony fantarina ny sitrapon'Andriamanitra ary misy tenin' Jesosy koa ara ao amin'ny Mateo toko fa 7:20 zay tsara mba ho fantatsika Mateo 7:20 haitsika izy io saingy tsy de tandremany olona loatra Mateo 7:20 ny andininy 13 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo manao hoe fa zay mahatratra amin'ny farany no homonjena amin'ny fankatoavana amin'ny sitrapon'Andriamanitra zany fanimpona amin'ny finoana amin'i Jesosy Kristy tompo de zay maharitra amin'ny farany homonjena satria misy olona tsy maharitra ahoana nefa le hoe olona maharitra de hoy ny teny Andriamanitra amin'ny Apokalipsy toko 7:10 andininy 12 Apokalipsy toko 7:10 ary ny andininy 12 zao ny fanambarana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo avy a Nazareta indro ny faharetan'ny olona masina de zay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny filazana an' Jesosy fanambarako teto izy io fa nininana verina mihitsy zao fanambarany zao satria tsy zay rehetra manao amiko hoe tompotompo Jesosy fa zay manao ny sitrapony ndraiky zay an-danitra zay mahatratra amin'ny farany vonjena izy le mahatra indro ny faharetan'ny olona masina de zay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitana amin'ny filazana Jesosy raha mamaky tsika ny amin'ny bokin'ny Romanina de ohatrany hoe nailika ny lalàna tsy nailika akory fa nambara fotsiny fa hoe tsy hamarinina amin'ny lalàna na vonjena amin'ny lalàna ny olona fa mifinoana ny famonjena zay nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy de mahatonga ny olona maro miteny hoe de tsy ilaina intsony lalàna nefa de eto amafisin'Andriamanitra eto any amin'ny boky farany amin'ny boky baiboly indro ny fahareto amin'ny alamasina le mahatra de mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoanan'i Jesosy ary milaza an'izany Apokalipsy 2:20 ny andininy 7:10 miady amin'ny fakapanahy rehetra miasa nofo indrindra amin'ny devoly ny olona zay ao amin'i Jesosy olona ao amin'i Jesosy ho iaho fa tsy olona mivavaka rehetra araky le teny Jesosy hoe tsy izy rehetra manao amiko hoe tompoko no hiditra fanjakany lanitra fa zay manao ny sitrapony ndraiky zay an-danitra ary eto zany Apokalipsy 2:20 andininy 7:10 de ny ten'Andriamanitra minaran'i Jesosy de teza tamin'ilay vehivavy ny dragona ka lasa niady tamin'ny zanany sisa
zay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy tanany. Zero tsara eto misy teny io toeto le devoly tetra sy mitana ny filazana an Jesosy. Devoly de tetrany vehivavy izy amin'ny vehivaviny ny fiangonana. De mandeha miady am'le zanany sisa zay mitandrina didin'Andriamanitra sy mitana ny filazana an Jesosy. Mahagaga mihitsy zao le lalàna za tany ramaky ny bokon'ny Romana tsika, ohatran'ny hoe namavoanina ny lalàna, tsy namavoanina mihitsy akory. Fa ny tsindrin'Andriamanitra nazavainy tsara hoe famonjena ny fanamarina de amin'ny lalàna finoana ny fanavoto am'izao sy ao amin'ny rany. Kanefa de nazava tsara ny tenin'Andriamanitra aza ao amin'ny Romana 7:3-telopolo, tsy hoe nailika mihitsy akory ny lalàna fa tian'Andriamanitra zava tsara amin'ny olona fa ny finoana ny filazantsara ny famonjena noho ny amin'ny rano Jesosy no anekena ny olo marina sy mahazo famonjena. De avy eo Andriamanitra le nazava andray ny Romana 7:3-telopolo manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy koa mahafoana ny lalàna amin'ny finoana fa tsika sanatria zany fa mampiorina tsara ny lalàna isika. Tsy namaivana mihitsy akory lalàna fa tian'Andriamanitra zava tsara amin'ny olona aloha hoe le famonjena de amin'ny lalàna ny anekenantsika marina tonga antsika ho zanak'Andriamanitra de ny finoana ny fanavotana atao tamin'ny lalan'i Jesosy noho ny amin'ny rano. Avy eo satria ohatrany nidika ny lalàna zany ny fanamarana. Avy eo de nitsindrin'Andriamanitra mihitsy tsy manafoana ny lalàna akory ny finoana fa vomaika mampioratra ny lalàna. Ary zay natonga ny teny amin'ny Apokalipsy 7:12 sy 12 reo. Indro ny faharetan'ny olona masina de zay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoana an Jesosy miaraky ireo tsy azo sarahana. De tiasa tamin'le vehivavy ny dragona de lasa nandeha niady amin'ny zanany sisa zay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitana ny filazana an Jesosy. Mazava de mazava. Ady hevitra be eran'izao tontolo zao ankehitriny amin'ny hoe ny sabata. Jesosy aloha de nilaza araky voalaza ao Matteo 5. Manamafy izy amin'ny zatra ndresantsika teo fa tsy foana mihitsy akory ny lalàna ary tokony torina ara. Matteo 5:7-7. Matteo 5:7-7 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe azo ataonareo fa tonga aho handrava ny lalàna na ny mpaminany, tsy tonga aho handrava fa hanatanteraka. Hankatoy izy zany satria izy le nanome ny lalàna tagny voalohany hoe tonga zanak'olona hankatoy. Fa lazaiko aminareo marina de marina tokoa. Zero tsara eto. Izy mihitsy manamafy averiko na mandeha ny 20. Fa lazaiko aminareo marina tokoa. Mandrapafoana ny lanitra sy ny tany de tsisy foana akory ny amin'ny lalàna na dia litery iray na tena tsotra iray aza mandrapahatanteraka izy rehetra. Tsisy foana mihitsy reo. Toy ny 7. Ary am'izany nazovy no mamany any amin'ny anankiray andreo didy madiniky indrindra ireo ka mampianatra ny olona izany de atao hoe kely indrindra amin'ny fanjakan'ny lanitra izy. Fa nazovy no mankatoa sy mampianatra ireo de izy no atao hoe lehibe indrindra amin'ny fanjakan'ny lanitra. Mazava de mazava fa tsy azo foanana ny lalàna. Ary Jesosy tsy ady hevitra be nataon'ny olona ankehitriny rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy andro alahady de nataon'Andriamanitra indray zany io no andro ivavahana. Tsisy milaza an'izany aloha amin'ny Baiboly fa ny olona namorona an'izany hevitra zany. Fa tsy maintsy mitsangana amin'ny maty amin'ny andro voalohany alahady Jesosy, misy antony ao. Fa tsy hoe tonga fotsiny io hoe io indray ny andro ivavahana. Fa vakitsika aloha Luka 4. Andininy 9. Misy teny toy zao amin'ny anaran'i Jesosy. Luka 4 amin'ny anaran'i Jesosy. De tonga tao Nazareta zay nahabe azy izy ary araky ny fanaony de niditra tao amin'ny sinagoga tamin'ny andro sabata izy ka nitsangana hamaky teny. Araky ny fanaony Jesosy tsy tapaka mihitsy izy isa sabata de makany amin'ny sinagoga.
atyny tamin'ny ray mitoraka ty de nitsangana izy amaizy ka raha ohatra ka nankatoto izany Jesosy Kristy tompo satria izy ny tompo ny sabata izy zany nanio tamin'ny famorona tompo ny sabata ny zanakora mbolaza tsisy tsy mahay an'izany repokandry pianaka tsy voataka tsy toko sandinina fa raha nankato izy de ho ny tena tenitra amin'ny John voalohany faharoa any andinina enina zao na voalohany faharoandiny faharoandiny Jesosy zay milaza fa mitoetra ho aminy de tsy maintsy mandeha toy zay nandehanany ko krany sabaty Jesosy ny milaza hoe kristianina aho fa diany kristiano azy aho de mandeha tahaky ny andehanany mitandra sabaty izy mitandra sabata le olo tale satria fa mantea fanana amin'olona samy Andriamanitra io fa Andriamanitra ny manamasina le olo araka voalaza any Exodosy tandrany sabata izy diso ny lazainy io lafa hoe nataondreo ny andro ivana fa aveo nahoany Jesosy nitsangana tamaty tamin'ny voalohany amin'ny herinandro ty ary ny fanamasina ny latsaka tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro Pentecoste raha aketsika ny teny Andriamanitra amin'ny Jakoba de misy fanambarana toy zao Jakoba toko faharoa de ny andininy fahavalo ka hatramin'ny raiky amby folo zao voalaza aminaran'i Jesosy kanefa raha kato le didy ambony indray anareo araka hoe namanao ka ny tenanao no so tsara ianareo fa raha za tavan'olo avanosa ianareo manoto ka ilonlalona ho mpanota fa izana izy mitandra rehetra diso amin'ny ray loha de meloko amin'izy folainanao hoe aza malatra mijangajanga nono hoe koa zero tsara ara mamono olona fa raha tahiny tsy mijangajanga ianao kanefa mamono olona fandika lalàna raha misy olona mankatamankatra lalàna nefa diso amin'ny ray de meloko rehetra raha tsy mijangajanga kanefa tsy mitana tsy mabata fa afaka lasa andrasady salamajanga ihany sala mangalatra ihany sala mamono olo ihany meloko amin'izy rehetra tsy manaja ray aman-dreny zany nge ny teny andikan'io e raha vo diso amin'ny ray loha de meloko amin'izy rehetra mihitsy le fijerin'Andriamanitra zany hoe tia ny ankato mihitsy le olona araky ny teniny ary tady tsara fa any amin'ny tany vaovao sy lanitra vaovao mbola ankatoavana ny sabata ny lalàna araky ny voalaza ny Isaia 9:20 any andininy 2:20 sy 7:20 zay milaza hoe Isaia 9:20 andiny 2:20 sy 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy fa tahaka ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao zay ataoko no ahatro anatrehako ho Iavé de toy izany no haharetany taranak'ireo sy anaranareo ary isaky ny voaloham-bolana sisa sabata de ho avy ny nompo rehetra akoko natrehako ho Iavé isaky ny volana voalohany zay ny tena izy amin'ny baiboly Hebreo isaky ny volana voalohany ina le volana voalohany tandremana io ao Pasika le fitsanganany Jesosy vovono Pasika ho antsika ary mitsanganany tamaty andro fahavarahona fihinana mofo tsy misy maserasera tsarovanyireo mandrak'izay ho tsarovana mandrak'izay zany hoe atena maty namonjy zao tolo zao Jesosy ary nitsangana tamaty ahatonga antsika zanak'Andriamanitra ary nanome antsika fiaina mandrak'izay
tsy matsarovana mandrak'izay io ary isatsabata any amin'ny tany vaosandro de hoavy ny nofo rehetra kokotreo anatrehako iabe manambara fa tsy miova mihitsy satria ho lalàna io didy folo io de voalaza hoe teny vavolombelona ao am baiboly ka raha vaketsika ny apokalipsy toko fa 5 de zao mifanambarana fa any an-danitra io didy folo io am'izao fotoana zao apokalipsy 5 any andininy fahadimy amin'ny anaran'i Jesosy ary rehefa avako zany de nahita aho fa indro no vahana ny tempoly dia ny taberna kely ny vavolombelona misy marika kely hoe vavolombelona ny didy folo voana ny tempoly tany an-danitra hitany jaona tamin'ny fahitany io de ny taberna kely ny vavolombelona ny didy folo tsy miova zay natonga ny didy folo ny soatan'Andriamanitra tamin'ny vato fisaka didy voalohany ka hatramin'ny fefatra manavatra raha ny fankatoa amin'ny fanomeza voninahitra an'Andriamanitra ary ny didy didy voalohany 5 ka hatramin'ny 10 manambara ny fankatoavan'olombelona an'Andriamanitra am'izao fiainany zao ary tsy mbola miova ary zay no mahagaga ny mahatonga ny olona ny teny hoe miova hoe tsanatamaty Jesosy ka zay ngeny natonga an'io hoe io indray ny andro ivavahany ry havana tsisy milaza an'izany ao amin'ny baiboly tsisy manambara an'izany ao amin'ny baiboly fa ina no ambarany ny andro voalohany natonga an' Jesosy nitsangatamaty amin'ny andro voalohany ary natonga an'Andriamanitra nanome mifanamasina tamin'ny andro pentekosta alahady andro voalohany Jesosy nanao batisa amin'ny fanamasina raha mamakitsika ny Genesis toko voalohany Genesis toko voalohany ny andininy voalohany ka hatraminy 5 Genesis toko voalohany andininy voalohany ka hatraminy 5 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary lanitra sy ny tany ary ny tany dia tsy nisy sendrika sady foana ary naiza no tambony lalina zany fa tsy mbola nisy ninina teo fa lavaka be feno aizina ary feno rano ary andininy fahatelo andininy faharoa moa de hoe ary ny tany de tsy sendrika sady foana ary aiza tambony lalina ary ny fanan'Andriamanitra nanonga tambony rano feno rano zany teo ary Andriamanitra nanao hoe misy mazava de nisy mazava ary hitan'Andriamanitra fa tsara ny mazava ary nampisarahan'Andriamanitra ny maizina sy ny mazava sy ny maizina ary Andriamanitra nanao ny mazava hoe andro ary maizina nataony hoe alina de nisy hariva de nisy maraina andro voalohany zany ny andro voalohany zany de fitomboany ny asan'Andriamanitra ny andro voalohany de fitombony ny asan'Andriamanitra ary noho zany nitsangatamaty tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro Jesosy ina ny antony satria anomboka ny asany izy amin'ny asany amin'izy mitsangana tamin'ny maty tsy maintsy mitsangana maty amin'ny andro voalohany amin'ny herinandro Jesosy satria ny andro voalohany amin'ny herinandro no fitomboan'ny asan'Andriamanitra de nisy maraina nisy hariva andro voalohany zany de nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro koa Jesosy le fahazavany zao tolo zao hanomboka ny asany tolo-pamonjena ho an'ny olona maro asa azo lo tsara zany zavatra zany ary tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro io izy de nilaza tamin'ny Maria Magdalena hoe lazao amin'ny rahalahyko ho any amin'ny Andriamanitra reo ary ho any amin'ny raiky sondrainay ao aho de nomboka ny asany Jesosy nitondra ny olona mino makany am' Jesosy ary izy aza zay natonga azy nandray mifanamasina amin'ny andro voalohany amin'ny herinandro satria rehefa tonga zanak'Andriamanitra izy tonga nitsangatamaty izy tondra ny famonjena tonga ny olona zanak'Andriamanitra de nakao amin'Andriamanitra men'Andriamanitra azy mifanamasina de tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro fitomboan'ny asa narotsaka mifanamasina ary zay indrindra zavatra tsy takatry ny saina io de nanomboka ny asa tamin'ny andro pentekosta io nandeha fitorina raha mamaky tsara ny asa apôstôly tsika mombany amin'ny toko faharoa de fahagagana be mihitsy gaga ny olona hoe atao fiteninay zany
ahoan'ra olon'ireo andro voalohany amin'ny herinandro fa tsy akory hoe io ndray ny andro fitsaharana tsisy miteny an'izany fa io ihany ny andro voalohany amin'ny herinandro any no fitombohan'ny asan'Andriamanitra de rotsaka mifanamasina mazava tsara any averiko ndre mandeha tsy agnatamatsy sasa amin'ny andro voalohany amin'ny herinandro satria io ny fitombohan'ny asa de nanomboka ny asany izy mazava tsara zany io andro voalohany amin'ny herinandro manomboka ny asany ray de tahaka zany ko larotsak'Andriamanitra mifanamasina tamin'ny andro pentecoste amin'ny andro voalohany amin'ny herinandro satria amin'ny andro voalohany amin'ny herinandro manomboka ny asa de ny asa Andriamanitra zereo tamin'ny andro pentecoste amin'ny andron'ny apôstôly fa ny asa reo apôstôly ny ntory ny seho ny fangagana zatra mahavarina be azay na ny olona disy feberana zay fa aliveny fa manova zavatra Andriamanitra manova ny olona Andriamanitra ho tonga zanak'Andriamanitra manova ny zavatra ratsy Andriamanitra manala ny zavatra ratsaitra amin'ny lalan'i Jesosy mba hatonga ny olona marina mendrika atao hoe zanak'Andriamanitra fa tsy nanova ny lalàna mihitsy izy tadio tsara zavatra zay ka raha diso amin'ny anankiray tsika de miala tsindrindra ny tenin'ny Jakoba meloko amin'izy rehetra ary lazainy Jesosy koa raha misy olona mamany anankiray fotsiny reo dity madinik'ireo de izy natao kely indrindra amin'ny fanjakan'anitra zany hoe tsy tafiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra mihitsy izy ary raha misy kosa mankatoka mampianatra reo de izy natao hoe lehibe indrindra amin'ny fanjakan'ny lanitra ary raha izy tompony sabata aza nankatoha fa raha tsy nankatoha izy de nanota zay tokony mba ho fantatry ny tsirairay avy misy milaza ankehitriny fa hoe Jesosy ndray ny sabata tsisy milaza mihitsy hoe Jesosy ny sabata fa Jesosy ny tompo ny sabata ary Jesosy mihitsy ny manambarany zany araka voalaza amin'ny Mateo disy ny fiheveran'ny olona miteny hoe Jesosy ndray ny sabata satria Jesosy ny teny hoe makanesa tiamiko aloha zay miasa fatra sy mabesatretana fa zany nomereo fitsaharana zany hoe miary fiadanana manampy azy am'izao mpiainany zao fa ny fitsarana andro sabata de neveriny zareo fa Jesosy mihitsy io tsia zao ny tena Andriamanitra Mateo 12 tsisy toko sy andininy mihitsy ao amin'ny baiboly hoe Jesosy ndray no sabata zao ny tena Andriamanitra Mateo 12 ary ny andininy fahavalo minaran'i Jesosy fa tompony sabata ny zanak'olona Jesosy ny zanak'olona eto izy ny tompony izy ny nanome an'io tamin'ny voalohany tamin'izy tamin'ny famorona satria raha makany amin'ny Hébreo mitsika de izy mihitsy ny mpamorona tao amin'ny Andriamanitra izy ary tao amin'izy Andriamanitra namorona zao zavatra eto zao ka diso raha ohatra ka tiany hoe mandika aty mampatahotra manatentsika hitsenan Jesosy ny rao amin'ny lanitra ka raha manontany antsika zany Jesosy hoe fanaraka am'le didy folo aty an-danitra ve ny fiainanao anisan'izany ny sabata titely be anao ka io nge nitsanganana anao tamin'ny maty Jesosy ka de io ndray narahanay za tsy miteny an'izany ao amin'ny baiboly hoe io nitsanganako tamin'ny maty de io ndray no tandremana tsy milaza an'izany mihitsy Jesosy satria raha matandra ny lasala de diso le olona satria rehefa diso amin'ray aloha de meloko am'zay rehetra ka ndikany hoe meloko am'zay rehetra de tsy mijangajanga ianao sala mijangajango zany tsy mangalatra sala mangalatra tsy mamono olona sala mamono olona haly tsy manaja ray aman-dreny salamy tsy manaja ray aman-dreny any satria meloko am'le anankiray de ny sabata tena mampatahotra io zavatra anany satria tsy mety ary mahavarina raha nanazava momba ny zava-padina teo aloha tsy milaza mihitsy eo baiboly hoe azo hoanina daolo ndray zavatra rehetra misy ny olona manameloka ny sinoa satria hoe ny sinoa mohaniny daolo zay hitany rehetra hatramin'ny alika ka ampitovian'Andriamanitra amin'ny voalava nge ny kisoa voalaza mihitsy zany ao amin'ny Isaia 1:20 ary ho levona mihitsy ary voalaza ato zaza mba lasa eritreritra mihitsy hoe Andriamanitra eo dia ho levoninao daolo re olo be mivamaka Isaia 1:20 manambarany amin'ny fiverenan'i Jesosy io de zao mbola azy Isaia 1:20 andiny 12 ka hatramin'ny 17 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa indro avy eo avy amin'ny afo ary tahaka ny tadino kalesiny mba hanao famalina amin'ny fahatezera amindrehitra sy ny fitenena mafy amin'ny lafo fa ny afo sasamba no entiny ave ifandahatra ny foretra ary ho maro ny voaringany ave zay manamasa sy manadio ny tenanao an-tamboly ka manaraka ndray fovoany zany eo repomposamposany
ary mihinana ny ainako sosy ny zava-betabeta ary totozy de iarako levona avokoa hoy ave. Io teny io anisan'ny zatra napatahotra ka ndresahako tam'vadiko am'zay hoe raha inana koso anao mihinako za tsy hinana tsony fa aona osy misy teny atao amin'ny Isaia zay manambarany amin'ny fiberenan'i Jesosy ka mihinana ny ainako sosy ny zava-betabeta ary totozy de iarako levona avokoa ka za tsy teo levona fa za teo any an-danitra ka raha ta hinana anao de mihinana fa za tsy hinana tsony. Tatyarina moa izy de resy lahatra koa izy satria hitany mihitsy le izy nisy fiatraikany ratsy teo am'zanakany tamin'ny fihinanany an'izany. Fa savan'Andriamanitra anao amitsika rehetra de mbo tanteraka amitsika amin'ny fikasana satria tsy mbola niova ny tenin'Andriamanitra tahaka an' Jesosy tsy miova maly aleo ary mandrakizay satria Jesosy le tenin'Andriamanitra. Ary fahasoavan'Andriamanitra mitosaka amitsika ka tian'Andriamanitra anaiky sankatotsika de hoy ny tenin'Andriamanitra hoe rehefa diso am'ray loha de meloko am'izy rehetra. Aoka tsy mba ho diso am'ray loha tsika ka meloko am'izy rehetra fa manaiky ankatoho ary ny fankatoavana azy tsy vitatsika. Hoy ny tenin'Andriamanitra amin'ny Ezekela 9:7 ary fanahiko ataoko ao aminy fanahiko mba aiza mitandrina ny didy sy ny fitsipika sy anaraka azy satria raha tsy ny fanan'Andriamanitra tsy mahay mankatohitsika. Ary ny antony didy volazany amin'ny tenin'Andriamanitra koa Timothée 1:5 fa ny antony didy de fitiavana avy amin'ny fo madio sy fiatratrana tsara ary finoana tsy mety tsara velatsy. Tena zava-dehibe tokoa zany ary zay nany mazan'Andriamanitra nyreny. Mahafinaritra ty baiboly ity satria mifanazavany ao anatiny ary soratra masina zay lazainy Jesosy hoe mahadiso hevitra andreo tsy fahafantarareo ny soratra masina Genesis ka hatramin'ny Malaky de fahadisoana lehibe ho an'ny olona satria lazainy hoe taloha de tsy raha reny intsony ary zany tsy mahasainay miteny hoe testamenta taloha fa zao fanekena taloha. Fanekena taloha mantsy mbola azo amin'ny baiboly io dia miezaka le olo hitandrina azy fa ny fanekena vaovao mbola aza tsara any amin'ny Hebreo fa ataoko am-polo lalako Andriamanitra soratako ao an-tsainy ary ny fanan'Andriamanitra no mahatonga olona mahay mankatohy izany. Ataoko am-polo lalako sady soratako ao an-tsainy fa zay mahatratra amin'ny farany no vonjena ary indro ny faharetan'olona masina de zay mitandrina didin'Andriamanitra sy ny finoanan'i Jesosy. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra ary mandrakizay ny famindram-pony ny fanazavany efa ho avy Jesosy satria hitatsika ny famantarina eran'izao tontolo zao ao ny tondradrano ao ny tanteraka ny tenin'Andriamanitra hoe handoro azy ny masoandro ka de misy ny beantrasa maty ny zazakely maty ao ny safodrano ary gaga aza fa misy oram-panala na lanezy hatrany Afrika eny hatraty Madagasikara faratsio de nisy lanezy ko gaga be mihitsy hoe nisy fa oram-panala aiza ty Madagasikara hoe de tokony isy an'izany fa tena nahagaga fa nisy ary gaga arany olona ary ny hafanana de tsy takatra sakatra mihitsy. Any Afrika aveny lasa misy oram-panala ty Madagasikara misy oram-panala ary any amin'ny efitra désert lasa misy rano be orana mahagaga zany ary tsy mitsahatra reo tsafodrano tondradrano be any an-dafo reo mampalasa eritreritra manambara fa efa ho avy Jesosy indrindra ny masoandro mandoro hoy Andriamanitra andoro azy ny masoandro misy araky ny velona zaiko teo nareo any an-dafy any de mahita tsara fa be ny maty ny be antitra zazakely keo maty ka mila miomana antsika tsy ampony hoe mivabaka aho fa mankatohy ny tenin'Andriamanitra mankatohy ny didin'Andriamanitra ary mino ny filazantsara ny famondrena indrindrandrindra noho ny fahasoavan'Andriamanitra fa fahasoavany namonjena nareo amin'ny finoana tsy avy amin'ireo fanomezana avy amin'Andriamanitra tsy vokatry ny ezaka vita fa andreo misy re amin'ny Efesiana 2:2 misy an'izay 9 sy 7 tsy vokatry ny ezaka vita fa vita fa fahasoavana amin'jenareo amin'ny finoana tsy avy amin'ireo fanomezana avy amin'Andriamanitra tsy vokatry ny ezaka vita midika tembony fa raha izany de zao meloko tsika. Andriamanitra mpamonjy azo antoka tsy tia ny overy zaho sy anao izao tontolo zao mihitsy no vonjeny araky ny tenin'Andriamanitra amin'ny Galatiana 4:4 hoe araky nampitondrain'Andriamanitra ny apôstôly Paoly amin'ny anaran'i Jesosy fa tsy misy ataoko rere fa tsy niazo fijaliany Jesosy Kristy totombotsika zay nahavoombo zao tontolo zao teo amin'ny fijaliana raha ny amiko ary za kosa raha ny am'izao tontolo zao. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra mandrakizay ny famindram-pony. Amen. Ivavaka tsika. Sotra anao zay Andriamanitra ny famindram-ponao. Sotra ny am'izany teny nambara izany mpahiry ny olona mba hanomana ny olona hitsena ny sesondreo ny lanitra ho any amin'ny fiaina mandrakizay
ka de ho anao ny dera ho anao sotra voninahitra andriamanitra de misaotra anao zay fa manokatra am'fony olo anao ary mampitrotra ny tiny amin'ny fony amin'ny anaran'i jesosy eo amindranao zavako zany saotra andriamanitra amen alleloia de manao veloma mahafinaritra indray tompoko manaraka indray amin'ny anaran'i jesosy amen